Ankafaliana ndray tompolazy topoko vavy no iarahana aminao amin'ity takariva ity asaina mpanajana tahaka ny mahazatra ianao anaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Ma-TV isan'ny mbola mitana ny sainy be sy maro amin'izao fotoana izao ny zava-nisy teny anivon'ny lapana Tsimbazaza-teny teny anivon'ny lapany anteny mera-pirenena izany dia ny fanoloran'ny Prime Ministre ny politika akapoben'ny fanjakana ny hevitra maro ny taritin'izay dia nahazoana akony ihany koa ka dia hoentina aminao ankoatra izay ny fiarah-miasan'ny Madagasikara amin'ireo firenena vahiny nazahoana akony ihany koa sehatra sosialy tsy adino ny mitondra azy amintsika amin'ity takariva ity tanteraka androany ihany ny fanoloran'ny lehiben'ny gouvernemanta Jean Ravelonarivo ny fandaharan'asa entina natanterahany politika akapobe ny fitondram-panjakana araka izany dia niraisin'ireo solombavim-bahoaka ity Prime Ministre ity sy ireo mpikambana ao anivon'ny gouvernemanta izay tary. Fanamafisana orina ny fanjakana tandalana sy ny fitondrana tsara tantana fanomezana aina vao indray ny toekarena ho amin'ny fampandrosoana maharitra azon'ny rehetra tombotsoa fanamafisana ny fandriam-pahalemana politika ny tontolo iainana ho amin'ny fampandrosoana maharitra diplomasia amin'ny fampandrosoana fanapaha-paefana tena izy sy mirindra ary ny fampihavana pirenena ireo ny fanambivalona baran'ny Prime Ministre ny Général Jean Ravelonarivo ary ho tanterahiny tafiditra ny fanatanterahana ny drafitra nasionaly ny fampandrosoana sy ny politika akapobe ny fanjakana. Amitrana fitondrana tsara tantana misy ny ezaka tanterahan'ny gouvernemanta Jean Ravelonarivo amin'ny fitatanandrara-panjakana ho anatin'izany ny hanatsarana ny faharetany fikirakirana ny atoran-taratasy ampiasan'ny gestion prévisionnelle des effectifs des emplois et des compétences anamafy mangarary eo amin'ny fitatanana ny fananantany ifery ireo fandaniam-bola mpanjakana anavao ny fitatanandrara momba ny hetra sy ny fahatseranana. Nambaran'ny Prime Ministre ihany koa fa ho toto-saina amin'ity taona 2024 ity ireo fifidianana mbola tsy vita ary ireo andrim-panjakana republikanina mbola tsy mijoro. Hapetraka koa ireo andrim-panjakana voalazan'ny lalam-panorenana tsy mbola tafajoro toy ny fitsarana avy ho an'ny tompona andraiky mpanjakana haute cour de justice ny filan-kevitra ambony ny fiarovam-pirenena sy ny filan-kevitra ambony momba ny fiarovana ny demokrasia sy ny fanjakana tandalana au Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit. Nilazanao ezaka miantoka amin'ny fahaveloeva-tena amin'ny fitsarana ho amafisina ny ady amin'ny kolikoly anisan'ny vavaasa nambaran'ny Prime Ministre amin'ny fanovana ny fomba fanaovana fisafona sy ny fanamafisana ny fanaraha-maso ny sampandrara-panjakana. Eo ihany koa ny famoronana ekipa mpanao fanadihadiana lalina edina amin'ny kolikoly eo amin'ny sehatry ny fitsarana famoroiketra sy ny abatseranana. Fanambepetraky ny Prime Ministre ny ampivoarana ny toekarena malagasy tsy nameviana ny fitombon'ny ari-karena kosa nefa ny Prime Ministre. Hametraka politika lihetra misarika ny mpandrara hanamafy ny fiaraha-midinika eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina ka etsena ilay volavolan-dalàna momba ny partenariat public privé handinika ny fomba mety hananganana banky ho amin'ny fampiasam-bola ny fonds de garantie ary ny fametrahana lalàna vaovao ifehy ny fampiasam-bola koa satria ny 5,valopolo isan-jato ny malagasy dia miverina amin'ny fambolena fiompiana ary jono amin'ity taona ity dia zesika milanja 570 taona no omena ny tatsaha masomoly 500 taona no zaraina ary ho amafisina ny ady atao amin'ny valala. Anisan'ny ezaka tongavana amin'izany ny fanavozana ny rafitra ny fitatanam-bola fanamorana ny fahafana amin'ny mindram-bola eo ihany koa ny fampiroboroboana ny fambolena ny fiompiana ary ny jono. Mba hanamorana ny famoahana ny vary dia ho amboarana ny lalana RN44, RN4, RNT8B, RN5, RNT3B. Mba ho fampitomboana ny fahatongavan'ny mpizahantany dia ho amboarana ny lalana RN34, RNT8, RNS21, RN7, RN13. Ho fanamorana ny fitaterana ny vokatra ny RN-kibonitany dia ho amboarana ny lalana RN13, RNT33, RN1 bis ary RNT9. Amboarana ny lalambe migodana autoroute mampitohy Antananarivo renivohitra